Ariarin'ny karatra ankehitriny ny zava-misy eo amin'ny fitantanana ny firenena, vokatry ny fandrom-pahefana sy ny fanonganam-panjakana. Raha fahombiazana no resahana dia tena mbola lavitry ny afo ny kitay. Mahay maka fahefana fa tsy mahay mitantana, hany ka toa miha-miletika hatrany ny firenena. Sarotra ny miaro sy manamafy ny fahefana azo amin'ny alalan'ny vokatra tsy maharo ny fitondrana ankehitriny. Ny ambara fa hoe asa vita sy hetsakara-pampandrosoana no tanterahana, zary propaganda mandava-taona, fanandratan-teny, fanadiovan-teny, fanenjehana sy famoretana mpanohatra no hita. Sasatry ny mamono afo sy mifehy olana etsy sy eroa, hany ka zary krizy mandava-taona ny firenena, ny atraika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka izany. Maneho sy manam-porofo ny zava-misy fa tsy misy fampandrosoana sy fahamarina toerana afaka ahorina eo ambonin'ny tsy fahamarinana izany. Dia izao raha mahita sy miaina izao ny zava-misy, tsy resaka hoe fahakalana fitondrana na finiavana hitehaka amin'ny tsy fahombiazana, fa kosa ny marina eny foana. Efa betsaka izay fanatsikafondana ny tsinety izay, efa betsaka izay filazana ny marina izay, fa toa tsy mampihetsi-bolomaso ny mpitondra izany, ka zary nampiakarina aza ny lentany tsy fanjariana, vao mainka nampiasaina ny herin'ny vola sy ny herin'ny miaramila ary ny politika mpangejana faratampony ny ho heverina fa ahafahana hitazona izany fahefana izany. Ny haromontana zany dia aretin'ny biby izy io. Biby mampinono zany mamifera zany. Dia indrindrindrindra tena misy azy ny alika zany sy ny saka. Misy an'izany zay ny tena misy azy, alika sy ny saka fosa koa ao anatiny. Mirongatra ankehitriny ny alika mirenireny eny rehetra eny. Ny araha mahita tao anatin'ny herinandro mahery izao ny ezaka fihazana sy famonoana azy eny. Toy izay hita teny Ambahantokana farany teo sy ny tany Toamasina ihany koa. Ity kominina farany ity moa izay nahitana mponina maromaro tratry ny kaikitra alika mihitsy ary etsy andanin'izay dia atahorana hatrany. Le fisehoan'le haromontana zany ohatran'ny resaka ampidirana virus ihany. Tsy maintsy misy ny fanaviana sy ny anona ohatran'ny antsika foana gripa reny, ohatran'ny hoe pseudo-grippale ohatran'ny mianona ihany fisehoany, marary loha, mareraka le olona manapy sy anona. Tsy ohatran'izay le rapoka, fa rehefa be le izy mahazo ny ado manao an'le encéphalite zany, dia miny zany le romotra, rehefa romotra be le olona dia misy zavatra atahorana. Fa atahorana voalohany aloha ny rano, satria raha vao misotro rano kely izy dia manome an'le hoe spasme, dia marary izy zany raha vao misotro rano. Raha vao tsofin'ny rivotra koa izay le hoe hydrophobie. Dia raha vao tsofin'ny rivotra koa izy misy courant d'air hoe aérophobie, dia mihefika le krizin'ny haromontana. Zay zany ny zavatra anisan'ny zavatra atahorana ankoatran'ilay fanaviana amin'ny grippale sy anona zany dia ohatrohatran'izay le izany. Manoloana izany firongatry ny aretina haromontana izany dia tsy azo atao atsirambina ny fanaovana vaksiny araka izao fanazavan'ny dokotera Mpitsabo Marius Ramarson azy zao. Ny fisorohana azo atao aloha anankiray misy le ataon'zareo hoe fisorohana amin'le olona PPE, prévention post-exposé le izany. Le olona voakaikitra zany misy alika zany dia manaikitra anao dia misy fisorohana anankiray voalohany. Fisorohana anankiray voalohany zany le fanasana le toerana voakaikitra, sasana tsara amin'ny rano-tsabony eo mandritra ny 5-10 minitra eo. Zay aloha zany zavatra anankiray. Dia misy vaksiny izy io dia hoe mandeha amin'ny toerana fanaovana vaksiny. Hita amin'ny Institut Pasteur ihany manara-maso an'izay hitantsika. Ika zany le olona dia tokony tonga dia handeha rehefa vita sasa zay dia tokony manatona any amin'ny Institut Pasteur avy hatrany dia manao vaksiny zareo. Tena be loatra ny lozam-pifamoivoizana mitranga indrindra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina azy tato ato izay. Tsy latsaky ny 2 na 3 isan'andro ny fandrenesana vaovao ratsy hoe moto nidona tamin'ny fiara, moto tafasisika tany ambany fiara nivoaka ny arabe, fiara nifandona, fiara nifatratra tany amin'ny tranon'olona, fiara nifoaka mpandeha tongotra teny amin'ny sisin-dalana, fiara tapaka frein. Misy aina afoy amin'ny 700 ny reny lozam-pifamoivoizana ny tranga tato ato ireny. Ny fananana moa dia potika.
Misy ireo velinaina soma tsara ihany saingy mitondra takaitra na ara-batana io na ara-tsaina. Raha ny resaky ny mpitandro ny filaminana dia avy amin'ny olombelona noho ny tsy fitandremana na ny tsy fanajana ny lalàna ny 700 ny antony mahatonga ny loza. Tafiditra ao anatin'izany ny fandehanana mafy kanefa misy tsy fahatomombanana ilay fiara na moto, ny fisotroana zava-pisotro misy alkaola kanefa mitondra fiara na moto, mety eo ihany koa ny hoe fifohana zava-mahadomelona. Tsy misy afa-tsy ny fitandremana, fahamailona, fanajana ny lalàna ny fifamoivoizana, fahazoana antoka fa tomombana tsara ara-teknika ny fiara na ny moto entina no fomba tsara indrindra isorohana ny loza. Fa raha sady tsy mahay na tsy manaja lalàna ianao no mbola mamo ary mitrifana dia efa resaka hafa indray izay. Misy antony lehibe matoa nasiana fehikibo ho an'ny mpitondra fiara sy aroloha ho an'ny mpitondra moto, tsy hoe noho ny fatahorana polisy na zandary no anaovana na ametrahana azy ireny, fa tena ho fiarovana ny ain'ny mpamily sy ny olona miaraka aminy na ny hafa. Tahaka izany ihany koa ny fametrahana ny mari-pamantarana raha simba eny an-dalambe eny ny fiara, fiarovana ho anao sy fiarovana ho an'ny hafa ireny fa tsy hoe filambaniny akory.